Tontolo politika indray kosa tao aorian'ny resaka nandeha ny farany herinandro teo ny momba ny fandrafetana ny vondrona mampara dia nitondra fanazavana ny filohan'izany vondrona izany ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafy Androva nambaran'ity solombavambahoaka ity moa fa iraitsy mivaky ny solombavambahoaka eo anivon'ny parlementaire amin'izao fotoana izao ary nambaran'izy ireo fa mbola tsy voapetraka amin'ny fomba ofisialy ny mahakasika izay amin'izao fotoana izao. Marc Antoine sy Tsirako Torson no mitondra ny mandindiny mahakasika an'izay. Nandeha ny resaka teo anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ny farany herinandro teo izay nitohy maly fa misy ny fikasana hametraka vondrona parlementaire mapara maromaro. Hatreto anefa dia mbola iray ihany izany vondrona parlementaire mapara izany hoy mpitarika azy ny solombavambahoaka Jean Brunel Razafy Androva. Hatramin'izao aloha izany raha ny toromarika voarainay avy amin'ny fitantanana mapara dia mipetraka ao anatina groupe parlementaire anankiray. Nareo no mampafantatra anay an'izany aloha hatreto fa izay manokana mbola tsy mahafantatra fa roa manaraka an'izany ny fitantanana ny anteny meram-pirenena ihany koa na ny avy ao amin'ny secrétaire général dia mbola tsy notifie anay ny fisian'izany groupe parlementaire mapara hafa zany fa dia miandry an'izay signification zay zahay na notification fa hatreto mifantatra aloha dia raha ihany. Raha ny fantatra omaly dia nahatratra 720 ireo solombavambahoaka izay mivondrona ao anatin'ity vondrona parlementaire mapara ity raha toka 720 ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny vondrona politika mapara io. Zay isa zay mantsy zany isany navitany sonia tao alohan'ny fety fa tao alohan'ireny fety ireny rehefa avy eo dia nisy fiparitahana ilay solombavambahoaka samy namonjy ny circonscription izay nalany azy ka zay fivoatran'izay zany no andrasana satria ao amin'ny secrétaire général ny assemblée nationale no mitantana an'izany rehetrarehetra zany dia miandra fampahafantarana ataon'zareo zay amin'ny fomba ofisialy. Hatreto kosa dia ny VPM, MMM, ny HVM, ny mapara, ny arakisika ary leader fanino mifantatra fa nametraka tamin'ny fomba ofisialy ny vondrona parlementaire mitondra ireo anarana ireo.